Niakatra ny vidin'ny trondro eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Ny andro ratsy sy ny orana no manakana ireo mpanjono ka tsy misy vokatra tonga eto Tapitanala. Amin'ny toetrandro ratsy izao tsony tsy dia misy. Azony toetrandro ratsy dia tsy mahasalaka na mandeha manaratsy trondro any dia tsisy. Taraina ny mpanjifa, ilaina ny trondro ho an'ny fahasalamana. Ny hena raha teo lafo ka indraindray miady varotra ny sisa azo atao toa an'i Jacques. Alors j'achète des crevettes pour la pêche et des poissons pour la maison. Alors le problème du poisson, c'est que le prix augmente toujours. Il était à 6 000 ariary le kilo, maintenant il est à 7 000. Et comme ça pour tout. Alors moi je discute toujours du prix. Efa mampiafatra mihitsy le vidin'ny filao ty. Tsy filao fotsiny, natao mandeha bazary ny hena re. Hena lafo be mihitsy. Tsy maintsy vidy satria tsy firy kabaka eto Majunga raha tsy filao dia hena. Dia légumes zay foana. Tsy ny mpanjifa ihany no mijaly amin'ity fiakaran'ny vidin'entana ity. I Masera izao tsy afaka nivarotra aloha, tsy misy trondro tonga avy any Soalala izay fakany. Ary mivarotra satria za mivarotra trondro lehibe le fatao crevette, fatao brochette reny. Dia tsy ary nisy mihitsy, dia mipetraka fotsiny. Miandry izay fotoana isiany. Raha ireo mpaka maro izao, efa mihena ny trondro vidian'izy ireo. Raha ohatra zao olona mividy 1 kilao taloha mety eo amin'ny atsasany. Restaurant moa zao maro mihitsy tsy maka entana satria le tarifandreo tsy miakatra, mividy trondro aty miakatra be. Dia alohandreo aloha mamono karta. Mamitaraina ny mpivarotra trondro ny vanim-potoana ny fahavaratra toy izao. Tsy misy ny trondro varotana, ny mpividy raha teo mihena no mihalafiny.